Ivadiantsika makany amin'ny pejiny toekarena kosa indray mbola vitsy ny orinasa mampiasa ny RSE na co-responsabilité sociétale des entreprises eto amintsika. Betsaka nefa ny fatiantoka raha toka tsy misy ny fitsinjovana ny maha olona, eo ihany koa ny mahakasika ny tontolo iainana eo amin'ny sehatry ny fandraharana izay. Teo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaivo. Mila mandray andraikitra ny orinasa izay mamokatra amin'ny lalam-piariana iray. Hatramin'ny voalohany hatramin'ny fiafarany ny lalam-piariana izany. Ohatra amin'ny lalam-piariana dia ny fitsinjovana ny mpamokatra, ny mpandraharaha hatrany amin'ny mpanondrana. Ny RSE na co-responsabilité sociétale des entreprises izay mifototra amin'ny fanatanterahana an'izany mba ho tombontsoa ny mpandray anjara rehetra amin'ny lalam-piariana iray. Social responsabilité izy ny vazaha. Izy io dia concept national namokatana amin'ny taona 1970. Efa hitan'ny capitaliste zany sy analyste économique rehetrarehetra hoe misy limite ty business ty raha vao ohatra ka tsy raha ina ny resaka environnemental, tsy raha ina ny resaka social. Et donc tsika mila s'investir ao anatin'le izy hoe ahoana nampatonga ny business tsika ho durable, ny profit atsika durable, zay aloha ny bazan'le izy. Dia rehefa avy eo amin'izay hoe inona amin'izay no tsy durable mihitsy ny zavatra ataontsika raha ohatra ka tsy préserver ny environnement. Amin'ny exemple be be moa zany zareo invité atsika ambany mahakasika hoe ohatrany ahoana hoe inona ny impact ny co-environnemental na pollution amin'ny resaka production agricole ohatra. Fanampiana ireo tantsaha mpikirakira ary mpandraharaha ny tanjona. Misy ihany ireo orinasa izay mampiasa ny RSE fa mbola vitsy izy ireo ankehitriny. Tokony mampiasa vola ankoatran'ny tombo mihitsy ny orinasa. 50 isan-jaton'ny tombotsoany izay mitsinjo ny mpiasa ary miady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny hanoanana. Avy roa ny tombotsoa izay ho an'rehetra raha toka miroso amin'ny fampiarana ny RSE ny mpandraharaha. Ohatra amin'izany ity mpandraharaha mpanondrana letchi izay mizara masom-bolo ho an'ireo mpiasa ao aminy ary nanangana foto-drafitr'asa fampiofanana ho an'ny sehatry ny fambolena koa mba ho tombotsoa ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa ary ampitomboana ny fari-piainan'ny rotota.